fantatra amin'izao fotoana izao fa ny pays membre ao amin'ny SADC zany dia tsy nifidy any Madagasikara. Izany hoe faharesena ara-diplomatika iny zavatra élection iny ary manimba ny fitantanana ataony Inga Andry Rajoelina amin'ny hitaritana ny SADC io. Aiza président Andry Rajoelina dia tsy nandray an'io fitantanana SADC io satria zany raha misy élection zany tsy natao direction tournante zy io zavatra io fa raha nisy élection de tsy lany zany Rajoelina. Vokany 16 ny pays membre ao 10 nandehanan'iny vatony Madagasikara, ny afara 5 ny vato Madagasikara rehefa aveo. Mazava ho azy raha natao élection koa SADC de tsy ho lany eo mihitsy zany Ingahy Andry Rajoelina. Tokony mieritreritra tsara de an'izao alohan'ny handraisana an'io Ingahy Andry Rajoelina fa tsy manana majorité izy amin'ireo membre-ny SADC. Zavatra mahavarina tsy nandraindray hoe fantaniana petrako ty ndraindray zany akamako ragoty de izy ministre de ataony manao makandraikitra lehibe ao tsy zay mihitsy nefa nyle nenarako ny fanamafisana tokony atao tsy zay le nenarako amin'ny définition de ny fanandrify amin'ny qualification foana ka tsy zay le nenarako ka ataon'la dirikaby nefa ny nefa darikibo nefa ny fianarana nataoko hafa misy zany nefa le zany reny asa reny amiko tokony olona mahay politique aloha politique mihitsy du politique nday dirikabo tsy politique fa ny SGK le tiako tenenina ny olana lehibe zay rahantsika mahafantatra fa ndraindray le izy vaiakanina odina dia ny tsy fifanandrifina amina zavatra maro eo amin'ny titre sy ny définition de fonction ary ny qualification ekena fa misy ny poste politique alefatsika makany iny manahirana amin'io manko izay zao ny resaka amin'le resaka nataoko maly hoe tafahoana tamin'ny député afakandro Christian de tena nandritra ny atsasakadiny teo zay miresaka fa tena voaresaka zavatra mafinaritra le resaka mbola isy ihany koa zany ny resatretsaka fanaovana ny namana Lazara Zaferson zay mety ho asaitsika eto hevitra manko napotra de raha vao miteny le olona anakiraika ohatra ka misy etiketina politika eto amin'ny andriny de politika zay le resaka fa ho anareo tompona ndraikitra araka le resaka nataoko teo hoe sabakaina foana ny tsy miankina sy ny miankina ary ny informel raha tena mahay miaino ianareo de tsy categorisenareo ho mpomba tsy mpanohitra foana ny olona rehetra de mahay miaino ianareo am'izay fa raha vao misokatra vavandray mibozy iitosy de fa tsy mety zay de raha ohatra ka misy an'le fanendrena tenen'ny Erika teo de misy fiofanana tokony manaraka ny fanendrena tokony ka raha ohatra le olona ohatra hoa baka plus 5 izy ohatra nianatra momba ny électrolyse nianatra momba ny graine forestière de voatendry izy de ny intelligence ny tokony ahafahany miofana herinandro ahafahany mba miroboka ao anatin'le zavatra fa inona zavatra matetika ampitranga lay fandraisana fanapahan-kevitra sy le titre pompeux miasa mialoha an'lay fanofanana ny izy moa zany raha tokony ho izy ohatranay tao anatina orinasa tsy miankina zany dia nampanaovina formation rehefa avy eo ifanojo le qualification antena sy le définition de fonction vetivety aloha zalahy misy vaovao somary manaitra anaty fa andeha ivoaka mihitsy de kamoako ty vaovao ty fa tsy fantatro fa resaka politika izy resaka politika izy ka zany teo malagasy no idina na nidina nidina zany ny foibe ny quartier général ny foibe ny quartier général nidina ny quartier général ny HVM satria fantatra fa isan'ny fananana manokana inga mbola rajona ity trano
dia toy an'izay rehetrarehetra raha momba angambola ratsoana zay no antony nandraisana ny fipetrana nakatonana ity toerana ity zay le sainao raty sainao zay le tenenina hoe omamarino vetivety ty mavaovao ty satria misy politika ve zany dia filana ady amin'ny hafa lalina be zay teniko zay a voalezay politika mangosika teo voanytenantsika zay teo ka hoe ny HVM sy zay manao an'izany fanapaha-kevitra zany hoe ny farany herinandro teo masy ny HVM vetrany zay ny olona voatonona anarana teo raha ohatra ka zay izy ny HVM mantsy farany herinandro teo somary nanao fanambarana mafanafana ihany mizinezina tamin'ny tany Afrika toy ny tany Afrika indrindra moa isika tao aorianany ankoatra ny tany Afrika iny dia nisy ihany koa ny fanambarana zay nataon'ny mpandrindra nasionaly Andriamatoa Rakotovarivo dia teo ihany koa ny fanalana olona avy hatrany tao anatin'ny mpikambana tao anatin'ny mpanolotsain'ny tanàna tany Matsanga tany zay HVM ihany koa iny ka rehefa hita hoe nisy zavatra nataony tsy ny fanaraka tamin'ny toromarika ny antokony dia natsahatra avy hatrany izy dia ohatran'ny fampitohitohy daholo zay rehetrarehetra zay azo atao nga ny manafona ny toerana efa azo ny olona le toerana tsy foanana fa izy no alana za zao avy amin'ny atoko SDF any hoe tsy ndroany izy zany zay mitra amin'iny laka iny ampiry reny fa tsy izy ange le nataontsika hoe centre domicile fixe ny SDF zay le atoko politikako dia za lany tao fa rehefa tonga tao amin'le conseil municipal ny Ambotsitonoana ako dia kahoana kosa monko za kosa ve dia nomena fonction aho tsy nomena fonction za zany no misolo teny SDF efa koboko zao nefa fa tsy manana majorité SDF fa raha nga arairona ifidy andray mibotsy fa ray mibotsy ange avy amin'ny FDCF dia lasa ifidy andray mibotsy fa le SDF very mpandeka matsy hoe centre de feno so dia izy bady akamavatena izy moa zany le ohatran'le resako teo hoe raha opinion zao za ohatra hoa opinion za betsaka moa no miteny etikety eto zany hoe bako zetra misy miteny hoe lay misy miteny sisy zany fa mahakamo zao zany zavatra zany azonareo le kilalao ny Ambotsitonoana le am'zay hoe eny ekena daholo zay zavatra atao rehetra hoe ty fa rehefa tena dinihana loin de moi l'idée fa misy fomba fitentsika am'izay hoe dia aiza kosa de coïncidence misy fomba fitentsika tanolo kely teo quelle coïncidence c'est déjà vomi c'est déjà préparé za vomisy za manko tena za manko mametra-panontaniana tsotra ako zao ohatra dia bandekama moa zany afaka manadiady eny dia mba mitantara eto e satria resaka ka atao le izy lay salina ngeza be ry amin'ny complexe scolaire na Piflova zao zay naverina nalaina satria nisy olona tsy miankina nandrenanao ekena apetraka sika ara ny théorie hoe tsy nety zany ny ara-dalàna n'le zavatra tamin'le fotoana nampiasana nanaovana ny contrat nisy gré ve le izy zany sa appel d'offre sa offre indépendante le izy de nekena sa PPP le izy azosika dolo zany fiteny andraiky zany de ao le trano PP momo manahoana le trano ao zao amiko zany raha misy foto-drafitrasa teto amin'ity fireneny ity averiko tsara raha misy foto-drafitrasa teto amin'ity fireneny ity ka azo nampiasaina hoentina mampandroso hoentina ialofan'olona hoentina ipetrahan'ny olona hoentina ho fampandrosoana dia fa tiantoka raha navela ho bobongolo sy tangorona antramokala dikan'izay zany tsy efficace zany tsika tsy efficace tsika fa manao décision ana zakaran-dahany mamasina tenako le zakaran-dahany mamasina aveliko foana fa le zakaran-dahany mamasina de sampakanzo anankiray nenjera tamin'ny parabrisina olona ambony de nitapahana le zakaran-daha zavazavatra ohatr'izay ohatra raisina mety efa tsy tadidy zany fa tsy azo atao hoe manely vaovao tsy marina am'izay lafin'izay satria za tsisy profo tsy haiko tsy sanatria tompoko lasy tompoko vavy lasa radio anankiray zay ty fa ny tiako tenenina fotsiny hoe miresaka raharam-pirenena fotsinytsika mba misy zavatra ilaina ihany ndray tsara fantatra fa tsy de mifakaiza loatra am'izay tenen'ny Randriamasin'olo herinaratra zay le zavatra tiako ampitaina hoe teto ange
teto angera nisy raha tena najaina ny continuité de l'état tsy ohatr' zao ty fireneny ty tsy ohatr' zao ty ary zay ny somary a ny derako ny fitondrana tamin'ny andro ny Andriamatoa Ravalomanana satria ny zavatra tapahako lafa mitony manona anarana tapahako latraka mazavan'Andriamatoa kosa satria ny tompona ndraiky tamin'ny fitondrana mitanakatakataka zay dia tamin'ny andro ny monsieur Ravalomanana dia oui président titre président foana natonao ilary dia notohizany a zay asa hita nefa tokony notohizana navelan'ny amiral Didier Ratsiraka notohizany ary nafaly ny amiral nafaly any amiral zay zavatra zay ny ohatra le bengeza indrindra tamin'izany a dia ilay tetikasa mikasika ny anosbe oui tetikasa ny amiral iny fa nataony reny lalana reny koa isan'ny efa projet tao anatin'ny fitondran'ny amiral any ary dia exécution ho an'ny fitondrana n'Andriamatoa Marc Ravalomanana mangataka anareo zay mihaino ho tony dia zay ny teneny koa raha nisy fitohizan-draharaham-panjakana teto a toyany hoe tony regarega tony regarega le hevitra tianao ampitaina le manamafy ny tenin'ny bandekamy dia izao aleo ve potika toy zay ampandrotrana firenena raha ohatra azo natao ny nanao réquisition kompisoroka na hoe alaina ny président akamako Didier Ratsiraka dia nanao nationalisation ny problème nationalisation nataony Didier Ratsiraka rehefa avy eo dia ny fametrahana olona tompona ndraikitra hitantana na tonga ny orinasa maro tamin'izany ho éléphant blanc ny atao hoe éléphant blanc ara toe-karena ho an'izay mahazo an'izay ho an'izay tsy mahazo dia azavaiko orinasa lehibe mitsangana ara-fotodrafitrasa orinasa lehibe mitsangana ara-potentiel économique amin'ny toerana manodidina azy fa orinasa no tatanina olona napetraka tamin'ny karazana népotisme dia tsy manana n'le formation technique le teo dia lasa mitotongana ny antony satria ny fisina vola be dia be anatina responsabilité anankiray dia mampitapy zay le zavatra misy dia rehefa tena nodinihana ny zavatra norotehana teto amin'le firenena zany ohatra ho a le tenentsika io ary ho anareo le tompona ndraikitra ankehitriny raha iso ampitiavana le zavatra tenay mba mifampijeretsika rehetra satria misy aminareo le zao reo efa teo koa nareo tamin'ny taloha ho anareo efa tamin'ny taloha be indrindra fa le manao palitao base crème zay mbola efa tsy antsony izy izandray zany basket moa rovina manomboka ty 21 rovina rapitraky ny arbitre 21 22 23 rapitro satria be dia be ny zavatra bobongolo sy haolo ary tangorona moandro telo trankala no ny antony hoe aleoko bobongolo toy zay akavana toetra zany définition de fonctionnalité fotoana iantsoana izao dia ny fipetra bandiakama tsy manona anaran'olo oatra amin'ny bandiakama teo a dia fatakaka kosa fa mahazo manonany amin'ny anarana iombonany ohatry zay hoe takaka na izy batokony salama batompoko mainy ve maheno tsara mihitsy miarabanareo rehetrarehetra hoe sokobotabota inona moa le resaka teo zany adiniko daholo hatramin'le zatra siaka teny iny koranga tena marina mafy le fiainany mafy le fiainany soratana any aleo tonga amin'le jeramara azo tonona iny azo iny azo tonona tsy mahazo miteny loza fotsiny tonga amin'le jeramara tena mialatsiny kosa ranga fa tena trop efa adiny 4 ora tsisy jiro efa tamin'ny 20 ora zafady aiza moa le ivambakely kosa zany pitatafoka RN1 iny so dia zay le ny ajena le anatarano ny poto hainao trony hoe problème avy any arivo dia hoe ampilona mianjera ndray dia zao ndray koa hoe miandro rano midina ndray koa dia tsy haiko hoe ritra koa ny rano dia inona ndray koa ny manaraka eo dia miandro rano miakatra ndray fa zay marina raha zany saka fanotoniko hoe le larana maintso ny jirama iny zay mandeha amin'ny firy katran'ny firy sy hatran'ny firy fa nisy fotoana zany mba nyréagir ataoko hoe bon citoyen nisy câble électrique zay ny anjera teo anosy teo ampitan'le orinasa mpamboatra lalana volomboasary io dia niantso an'le numéro vert fa tsisy na ndray raha nga tena tsisy
10 minitra eo fotsiny tsisy mamaly le izy de ambela hoany zany de tsy haiko ny afaran'le izy hoe fa nisy ny teny nisy nanamboatra hoe tsy nakany an'olo fotsiny koa tamin'iny de zay de arabaina aloha ny mpakafy Real tasakatra varanareo de namboeany fanena indray zay mazoto le izy tena le city lasa tsy nahatohitra aloha rehefa jerena le jeu satria tsy teo zany le couloir aloha de le rapidité tany aloha jereo fa lasa tsy nampidirina tsony mihitsy ny hafa satria de tsara le formation an'le Real tany aloha am'le automatisme eny tompoko salama mialama soky salama tany salama miarabanao manokana andrimatoa Godeliba tonga indray sotra pesaka eto an-tanindrazana de tsara ny any ivelany nefa Madagasikara tiatsika tsy miditra takalo zay ho dinay tsiatra mikasika an'iny fa ny tiako ampitainy eto indray ho ny androany de mikasika an'le vaovao miparitaka any anatin'ny tambazotra tserasera any manambara manao hoe nahazo ny trophée isika malaky ny filopenantsika andeha ho an'ny Maroc aka ny trophée any fa mametraka antarina atsika hoe etsy ankilany ihany koa nefa mametraka ny tondro refiny ny banque mondiale hoe mahery ny 80 isanjato ny malagasy mahampy mametra-pantarina isika mianakavy hoe trophée inona daholo ry trophée isanandro reto iza manome an'ireo sao ardiamba maneso ry olona mpanome trophée sy ny tarin'ireo tsy fatany ve izao fahoriana tsy manana masovo voaty very zareo reo fa de fanontaniana mipetraka zay ho atsika rehetrarehetra mirary foanareo rehetra ao amin'ny RDJ ao in'Andriamanitra naroa misy ketsatsika honora misy ketsatsika tamin'ny taona efa ela be nalain'le olona iny zay kabariny laza mpanditako amin'ny tambajotra manao palitao manao lobaka mena zay ka naro zao akanjoko zao efa tsisy ny mbola tsy patalela tsara tsisy ifandraisa mihitsy ny tompo fara honorara ny mbola tanora kely so zay re tsara ny endriny aloha miarabantsika rehetra amin'izao maraina ny alakamisy zao eny tompoko de ny zavatra mahafinaritra moa zany de efa mizotra miandalana ny fanetsenana le lavaka migodana etsy ny building Ramarson araky ny nambarako moa zany dia ny sapandraraparitry ny asa vaventy ny manao an'io asa io miara-miasa amin'ny commune urbaine Antananarivo zay sorany zany fiara-miasa zany tsara mety ery mikekindry erika miala 10 metatra amin'ny trano ray erikery ampefolo kosa dia 10 metatra dia misy fanamboaran-dalana eo mampilaza ny olona fa hoe tsy hoe koa re misy ina raha ohatra misy le lalana izay no nanaovana canal nasina bus de le niotsaka fa tsy voatsetsina tsara de lasa lavaka be teo ka isaka misy tobila mandreo de midoboka be ary mizongozona mihitsy ny trano de io avariny zao io de io zany mahatonga ny fitoanam-pifamoivoizana miala ny lalamby le izy 10 metatra miala amin'ny lalamby miala ny lalamby zay ma 10 taon'le izy miala amin'ny tranonao miarahaby salama daholo tsara misaotra tompoko salama tonga sora kota salama telo saray sady aty mahita baolina 7-0 folo zany total 0 zany total le retour mampalelo ajorika ena tsony iny amanaraka zany hoe efa naposany zareo moa le izy fa ny eritreritra ihany izy mety misy mazi kely nefa tsisy mazi zany le baolina fa neny city moa zany amin'ny ankapobeny zany le mpilalao tsy informe tsy misy tsy 100% ny mpilalao ny city afa-tsy 2-3-4-5 de mety stratégie any ny Guardiola hoe rehefa tsy mety mihitsy le première mi-temps de allo efa le coupe mantsy coupe ny Angleterre sisa ny city no edivana raha resaka trophée ka raha ohatra izy tsy manana zoera tsony tsy manana mpilalao tsony amin'ny herinandro ambony
dia sady very izy zany any amin'ny coupe very izy any amin'ny championnat izy mbola mila miady faefatra vao manao Champions League amin'ny herintaona dia mila mpilalao izy eo amin'ny herinandro ambony amin'ny faran'ny herinandro avy eo satria mbola anao amin'ny Liverpool izy amin'ny lahady dia tena sarotra be zany ilay calendrier-ny dia izay no hitako hoe manahirana be amin'ny Guardiola tsy hitany loatra hoe aizany tena sarotra mijery an'ireny fa tsy moramora koa araka ny eritreritry ny hoe maninona tsy ampidiry ny ianona sy anona sarotra ilay izy rehefa ireny ny mpilalao nampanaovina satria ireny no en forme indrindra amin'ilay mpilalao maro be tsitsatsitsa tsy haritra fotsiny amin'ilay resaka trophée teo hoe alohatsika tsy dia marary fo fa tsara rehefa mahazo trophée na oviana na aiza na roviana no tsy mahazo trophée tena mampalahelo sy ny hoe resy ary iza le ray hoe mahazo koa nefa tsy mahazo koa mahampine nefa naizany aloha lany mahazo mampalahelo tsika hoe lany andro manalama zahako mahita an'le bola ligue des champions ma le mahakamo anako hoe mijery Manchester City dia manao akanjo grenat misy kely eritreretety City le resy tsy fetezany misy ny akanjo lasa misarika makany amin'ny ratsy safidy ara-marketing safidy ara-pub safidy ara-maillot dia lasa le maillot fétiche indray tsy anaovana satria izay moa le safidy rehefa mahita City nanao akanjo grenat tamin'ny maly zany satria Real zao nanao fotsy tamin'ny maly le Juve sy le anareo l'éléphant blanc teo après privatisation ny zavatra tiako mba ho fatarina fotsiny éléphant blanc de Napoléon ngamba no mitranga tao fa ny problème an'izy dia zao ny résultat tateo aorinan'io ohatry ny éléphant noir daholo no hita dia nampandroso fa ohatra napitikivy daholo le izy satria tsika tsy nahitarona ny zava-misy tokony nanatsara ny zavatra misy tsika fa tsy namotika fotsiny zany hoe le kely ny tsaratsara tazomina moa ny ratsy tsy maninana nampitehana raha manitsika tonga dia koforoka be tao mihinany fatiny aby ny ditra rehetra dia misaotanao nanazava ny éléphant blanc monsieur ny éléphant blanc efa échec misaotra betsaka ny RDC zany nanao napiditra ny tarika joary tamin'ny raha atao hoe Milanao ary dia nahazo trophée izahay taratasy le izy ary dia fitiavana ny lehibe indrindra tsy nisy valopika ny araka an-tany ity misaotra killa oa za le sy nahainy izy io fa dia fianarana moa fiainana nampianarana zareo tsilla le izy dia mafisiko fotsiny le hoe éléphant blanc teo ohatra zao hoe nisy orinasa lehibe anankiray tao an-drano manelatra nivadika ho éléphant blanc misy orinasa tany Toliara fa teo kosa nefa ny ohatra ny Sotema ny Cotona izay nandeha fa zavatra hafa taty aoriana no nahatonga ny anazy zao tsy éléphant fa karazana dragona sy hippopotame mihitsy alaheloko amin'ny république faharoa ny nampitotongana tsikelikely ny resaka lalamby malagasy ahoana arika qu'est-ce qui s'est passé inona ny nahatonga an'le izy lasa tsy nansiny zao le izy mbola tena fotodrafitrasa mbola eo tsy natao lahara-pahameanaka rehefa tena mijery ho nandalo zay nandeha niverina avy any Frantsa nandalo teo Addis Abeba dia manisa roplanina foana rehefa mandalo dia ny rambony ny anisako azy manko fa ny rambony ny alalana hoe Ethiopian Airlines ty dia rehefa tonga etsy ivato dia matazana rehefa tapermady tapaka ty ny olona zareo avavabe le